Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafaliana trano no alorana anao ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro amin'ity alio ity. Ao anatin'izay vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro izay dia araka ny taditsika dia somary nikisaka ny anavaratra andrefana raha oharina maly ity rivodoza ialy ity efa nafeno fifetratry ny maly moa ale manodididina ny 500 kilometatra avaratry ny Antsiranana no misy an'ny fohibeny tsara no maramarika fa mafy ny rivotra miaraka aminy raha ny manodidina ny fohibeny satria dia mahatratra 70 kilometatra isan'ora raha toka ny tafiditra kosa ao anatin'izay dia mahatratra 100 kilometatra isan'ora. Ho an'ny toetry ny andro eto Madagasikara kosa dia tsy mahakasika ny vatana ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisian'ity rivodoza ity araka ny efa nambarantsika ary mbola mitazona amin'izay hatrany isika hatramin'izao satria raha ny dihiny aloha dia mizotra mianavaratra andrefana hatrany ary dia vinavinaina ho faty an-dranomasina. Ao anatin'izay nefa dia noho ny fisiany ao avaratra ny nosy hatrany aloha dia mitony rahombaratra izay miaraka amin'ny itony dia ho an'ny anio ny alina sy ho an'ny rapitso aloha izany dia ho betsaka kokoa ny rotsakorana amin'iny faritra avaratry ny nosy iny voakasikin'izay moa zany ny Antsiranana ny faritra Sava sy mahazo any Ambatsoa ny tapany avaratry ny analanjorofo iny mety hatratra 70 hatramin'ny 100 milimetatra ny rotsakorana ho an'ny ao anatin'ny 420 ora. Tirantsika amin'ny Tsipria indray mahakasika ny toetry ny andro izay ny voninandro indrindra aloha ny tena andravitra azy amin'ny ankapobeny ho an'ny rapitso maraina aloha dia somary tazana ihany ny fisian'ny andianjavona ny vao maraina aty amin'ny voatany sasatsasany aty manorana moa izany araka izany Dianasy aty amin'ny faritra Sava Ambatsoa iny sy ny Lasanna Sofia mandraondraona aty amin'ny faritra ny ambony amin'ny faritra Sofia torak'izany ihany koa aty amin'ny Alaotra Mangoro sy ny faritra Tsinanana ankoatr'izay aloha dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia ny masoandro mibalika no mibantoerana fa mitohy ny orana ho an'ny faritra Sava zany sy ny faritra Diana Ambatsoa sy Analanjorofo dia Lasanna Sofia mandraona kosa ny ilany andrefany Sofia sy manodidina ny Nosobe Sambrano iny saika mibalika masoandro any faritra sisa. Raha ny vinavinan'ny maripana ho an'ny rapitso kosa no jerena dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 420 mafana indrindra raha dia amin'ny faritra Voatany 720 ka hatramin'ny 820 motsiraka Atsinanana ary araka amin'ny 30 ka hatramin'ny 230 eo any amin'iny motsiraka andrefan'ny nosy iny. Mafana indrindra kosa manerana nosy dia 530 degré Celsius Maheva Tanàna sy ny faritra Sofia. Ho an'ny alahady kosa indray dia ny orana aloha dia mbola hita taratra hatrany ho an'ny faritra Sava sy Ambatsoa sy Analanjorofo misy tandrifindraona ihany koa dia amin'ny vatovavy fitovinantsy tsy matsinanana aty dia ary tolany any fa ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro zany maina zany amin'ny ankapobeny ny andro ho an'ny Pentecote. Ny maripana vao vinavina ho an'ny Pentecote dia mbola mafapana hatrany voatany amin'ny ankapobeny 320 ka hatramin'ny 520 degré Celsius mafana indrindra motsiraka Atsinanana 520 ka hatramin'ny 720 ary 920 ka hatramin'ny 430 motsiraka andrefan'ny nosy tafakatra 930 kosa any Maheva Tanàna any no mafana indrindra. Amarantsika ny toetry ny andro dia ho an'ny alatsinain'ny Pentecote kosa indray dia saika aty amin'ny faritra Sava hatrany aloha tapany atsimo Sava mahazo any Ambatsoa sy Analanjorofo no ahitana ny orana malefaka torak'izany ihany koa dia amin'ny motsiraka ny faritra Atsinanana vatovavy sy fitovinany ary atsimo Atsinanana iny misy tandrifindraona kely ny Lasanan'ny Otamatsiatra sy Iorombe iny ankoatr'izay dia mbola fandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 320 mafana indrindra dia amin'ny Voatany 920 ka hatramin'ny 920 motsiraka Atsinanana ary 720 ka hatramin'ny 1330 motsiraka andrefana 830 no mafana indrindra dia Maheva Tanàna hatrany. Mahakasika ny tany fahatolon-drivotra eto Antananarivo renivohitra dia antonony amin'ny ankapobeny izay tany fahatolon-drivotra izay nandritran'ity herinandro ity izany hoe somary nalotoloto izany ny rivotra manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray rano mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka kosa ny jerena dia mbola vinavinaina mijanona antonony amin'ny ankapobeny izany hoe malotoloto hatrany aloha ny rivotra izany raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao indray raha araka izay hatramin'ny farany dia manasanao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.